Faly miarabanao hatrany ny tenako amin'izao fotoana izay ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Mino fa ianao ihany koa faly ao anatin'izany fiarahana izany ka dia meloana hidirantsika eo amin'ny toyan'izao fampaherezana izao dia nandrika loatsika hivavaka. Andriamanitra ankehitriny izay dia andray ny teninao indray hifampahery amin'izao hariva izao. Aoka mifananao masina aminay hatrany ary hanositra ny molotry ny mpanomponao sy hamelanelony ary hitahany mpiaino rehetra ihany koa. Ka mba ho zava-dehibe aminay Tompo izao fandaharana fifampaherezana amin'ny alalan'ny teninao izao. Vatonana amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Tsy miala mandrakariva anatin'ilay lohahevin-dehibe tsika hoe misy vidiny amin'Andriamanitra ve ny fiainako, satria manoloana an'ireo trangan-javatra samy hafa izay atrehantsika dia indraindray tsika toa mieritreritra hoe sao ty ary zaty efa tsy jeren'Andriamanitra intsony ny fiainako. Izay mahatonga antsika mifampahery ao anatin'izany lohahevin-dehibe izany. Ka amin'ity andro fahatelo ity tsika dia jery zana-dohevitra anankiray indray hoe vonona hiara-miady aminao Andriamanitra. Vonona miara-miady aminao Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko faharoa dia ny andininy 412 dia misy teny tahaka izao. Hebreo toko faharoa ny andininy 412. Koa satria manana nofamandrany zaza dia mba nandray izany koa izy mba andringanany amin'ny fahafatesana ilay manana nerin'ny fahafatesana dia ny devoly. Mahafinaritra ty Andriamanitra ity rehefa te hifanampy amintsika Andriamanitra ny amin'ireo olana rehetra izay atrehantsika, ny ady atrehantsika dia nahaka ny endrikintsika olombelona izy, ny tafinofo sy ra tahaka antsika. Izay mahafinaritra amin'Andriamanitra. Eto amin'ity tany lalovantsika ity mantsiny dia misy karazana ady efatra izay misy farafahakeliny, ny karazana ady anankiefatra. Ny voalohany ao amin'ny Genesisy toko faha 1:7. Genesisy toko faha 1:7 dia ny andininy 5:20. Genesisy toko faha 1:7 dia ny andininy 5:20. Dia ady voalohany tsy maintsy atrehantsika izany dia tsy inona izany fa ny ady ny amin'ny tsy fampitsakafo. Betsaka ny olona malagasy raha amintsika, ireo olombelona izay noforon'Andriamanitra mitovy amintsika, mitovy aminy, maty ny mosary. Ka izany zany anisan'ny ady goavana izay atrehantsika hoe ahoana no hiatrehana izany tsy fampitsakafo izany. Araka ny volazan'i Isaia toko 1, ny andininy 5 tapany 2 sy ny andininy 9 tapany 1 dia misy ady anankiray ihany koa izay tsy maintsy atrehantsika dia tsy inona izany fa ny aretina. Maro ny karazana aretina amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny 3 taona teo eo tsika izay dia niady tamin'ny aretin'ny coronavirus izay mbola edivana mandrak'androany. Fa ankoatran'ireo dia misy karazana aretina maro izay atrehantsika araka ny volazan'i Isaia iasa fa hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia dia samy marary avokoa. Ka noho izany mila mieritreritra an'izany ady izany isika, hivoaka mpandresy ao anatin'ny ady tsika sa ho resy sanatria. Ao amin'ny Jaona toko 10, ny andininy 10 tapany 1 dia misy ny ady izay atao vokatry ny tsy fisian'ny fandrepahalemana. Izany hoe ady ny amin'ireo tsy fandrepahalemana izany tamin'ny iny faritra Akazobe iny vao andro vitsivitsy lasa izay dia hain'olona maro efa ho 50 eo no maty ao anatina fotoana herinandro monja noho ny tsy fisian'ny fandrepahalemana izany. Tsy amin'iny faritra Akazobe iny ihany fa ny amin'ny faritra rehetra izay alentsika dia mampatahotra satria tsy milamina ny tany. Ny ady fahefatra izay atrehantsika dia voalazan'ny Romanina toko faha 7 dia ny andininy 4:20 dia tsy inona izany fa ady ny amin'ny fahafatesana. Ireo ady anankiefatra ireo no mamaloka ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Ny tsy fampiana sakafo izay hohanina, ho tohanaina, ho entina miatrika ny didy samihafa, ny aretina
zay mandany ny volantsika eo ampelantanana, ny tsy fandrepalemana zay mampitebiteby andro amanalina ary ny fahafatesana. Io moa lay teny amin'ny Ntaolo malagasy le hoe eny Anjorondamba ny fahafatesana, ka mandehetsika mitady azy, mipetraka tsika miandry azy, matoritsika mianatra ny fanaony. Ka manoloana andreo ady atretsika reo, zay natonga Jesosy Kristy araka le volazany Hebreo teo, ny tafy nofo amandra izy mba afaka ifanampy akaikikaiky kokoa, misimisy kokoa eo amin'ny fiainantsika, afaka ifampiresana ity Andriamanitra vonina iara-iady amintsika ity. Ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe ho resy ve ny tsy fampiana sakafo? Ho resy ve izy ity? Sa sanatrisika no resy? Ao amin'ny Isaia, ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko 7:30, Isaia toko 7:30 dia ny andininy 9:40 ny tapany faharoa. Isaia toko 7:30 ny andininy 9:40 ny tapany faharoa dia zao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Izay hoaniny dia omena azy ary ny rano sotrony tsy ho diso. Raha io teny izany jerena dia zao hoe mahazo antoka tsika noho ny fisian'Andriamanitra zay manampy antsika, noho ny fisian'Andriamanitra zay miara-miady amintsika ny amin'ny tsy fampitsakafo, dia hoy izy hoe zay hoaniny omena azy ary ny rano sotrony tsy ho diso. Andriamanitra rehefa manome karazana sakafo dia fantany fa tsy afaka mifanary ny rano sy ny ventin-kanina. Zany hoe na feno sakafo aza ny latabatritsika rehetrarehetra fa tsy misy rano eo dia tsy feno ny toanaina ho amin'izany sakafo zay hoanitsika izany. Fa fantatra Andriamanitra fa tahaka ny filantsika ny ventin-kanina ny filantsika ny rano hosotroina, ary zany mahatonga n'Andriamanitra hoe tsisy zavatra tokony atahorantsika, satria Andriamanitra hanome antsika izany rano hosotroantsika izany, Andriamanitra no hanome antsika an'izany sakafo zay hoanitsika ho toanaina izany. Ary ty aretina ty manahoana? Ho resy ve? Sa sanatrisika no ho resy na mety ho lavin'ny aretina? Araka ny voalazan'ny Marka toko 10, Marka toko 10:7-20 dia mazava ny fanambaran'ny soratra masina manao hoe fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe raha amin'olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Fanantenana ao antsika izany. Fa raha mijery ny zava-misy rehetra tsika eto amin'izao fiainana izao, misy mpitsabo olombelona zay marary, tsabony namany ary maty. Ka raha olombelona zany no ianterantsika amin'ny ady amin'ny aretina, dia tsy misy azontsika ananana fanantenana ny kely azy. Fa tahaka an'ireny mpitsabo lavo reny dia mety ho lavo ihany koa isika. Fa Andriamanitra dia mampitodika ny fijerintsika, tsy mitovy amin'ny olombelona Andriamanitra raha miady ny amin'ny antsoina hoe aretina. Fa Andriamanitra dia afaka mahay ny zavatra rehetra, ny zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka noho izany mety marary ianao amin'izao fotoana izao, mety miady amin'ny tsy fananam-bola hitrenan'ny aretina ianao amin'izao fotoana izao, tadidio. Fa ny zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka manatenitsika fa tsy maintsy hivoaka mpandresy tahaka an'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia toko 7:30 ny andininy 4:20, Isaia 7:30 andininy 4:20 dia izy hoe tsy hisy amin'ny mponinao ilaza hoe marary aho. Zany hoe ho avy ny fotoana afana eto amin'ity tany ity sika izay misy aretina, misy andreo trangan-javatra samihafa izay manembatsembana ny fahasalamantsika. Dia rehefa tonga amin'izay fotoana izay isika, dia Andriamanitra ny teniny io teny hoe ho resy ny aretina. Satria ny olona iaina amin'izany toerana izany dia hiteny izy hoe tsy ilaza mihitsy izy hoe marary aho. Olona salama avokoa, tsy misy aretina amin'izany fotoana izany. Ny fanontaniana mipetraka mahakasika an'izao toetra atretsika izao ny amin'ny tsy fandrepalemana, ho resy tahaka ny tsy fisikanina, ho resy tahaka ny aretina ve izy ty sa manahoana? Ny tsy fandrepalemana atretsika dia zao ny zavatra voalazan'ny Salamo. Ao amin'ny bokin'ny Salamo 2:1-2:20, Salamo 2:1-2:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa izy andidiny anjeliny ny aminao, mba hiaranao eny amin'izay rehetra alehanao. Andriamanitra no andidiny anjeliny. Amin'ny mazanaka Andriamanitra anao, amin'ny maha-olona izay nantsoina Andriamanitra ho karakarany manokana anao, tsy misy zavatra tokony atahoranao, satria
Andriamanitra aniraka ny anjeliny hiaro atsika naiza ny toerana alentsika dia afaka miaro atsika ny anjelin'Andriamanitra. Ary profon'izany tamin'ilay tantara nyteneniko teo aloha teo hoe tamin'iny faritra Kaspe iny dia nisy ireo von'olona mahatsiravina fa teo amin'ny toerana izay nanaovanay conférence anisan'ny voatondro ho tafihina fa tapitra foana ny conférence fa tsy nisy tonga teo ny dahalo nandrava an'izany asan'Andriamanitra izany. Ary azo antoka fa nitanteran'Andriamanitra io teny hoe ny ranon'Andriamanitra ny anjely dia niaro ny tanàna ary niaro ny ain'ny mpanompony ihany koa. Afaka hanao an'izany aminao Andriamanitra ary afaka mbola hanao mihoatra noho izany ais'Andriamanitra. Ary ilay hoe fahafatesana, ho resy ve ny fahafatesana sa manahoana? Misy fanantenana ve ny amin'ity ady amin'ny fahafatesana ity sa manahoana? Amin'ny Korintiana voalohany toko 5:14-20 ny tapany faharoa. Korintiana voalohany toko 5:14 ny tapany faharoa dia izao ny zavatra voalaza hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Andriamanitra miteny izany. Ilay Andriamanitra tsy mahay mandainga, ilay Andriamanitra afaka mahatanteraka izay zavatra andresan'ny molony ny teny izany. Fa tahaka ny azahoantsika fandresena amin'ny tsy fandriam-pahalemana, tahaka ny azahoantsika fandresena ny amin'ny tsy fampikanina sy ny aretina dia azo antoka fa ho resy ihany koa ity fahafatesana ity rehefa manana n'Andriamanitra. Te hitondra ny olanao Andriamanitra, te hitondra ny olako Andriamanitra ary te hitondra ny olantsika manontolo Andriamanitra ny amin'ireo ady rehetrarehetra atrehantsika. Ary tian'Andriamanitra ao anatin'izany izy ilay hoe nidina tahaka antsika olombelona ity, tiany raha mba hifankazatra aminy isika. Izy ilay nahary tongotra mahatanana antsika, izy ilay te hifampiresaka amintsika, izy ilay te hiara-hiady amintsika. Tiany raha hifankazatra amintsika. Fandaniana petraka dia izao hoe inona tokoa moa mahazava-dehibe ny antsoina hoe fankazarana amin'ity Andriamanitra mpamorona antsika ity, satria izany nahatonga anazy nisaroman'ilay maha-Andriamanitra azy. Ao amin'ny bokin'i Joba toko 2:20 ny andiny 2:20. Joba toko 2:20 dia ny andiny 2:20 dia izao ny zavatra resany hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no ahatongavany soa aminao. Izany hoe rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra tsika, sarotra amintsika raha mbola le hoe amin'ny Andriamanitra hafa azy araka ny voalaza amin'ny Baiboly no ifampiresantsika, hifankazarantsika, fa izany nahatonga anazy hoe nisaromana izay le maha-Andriamanitra azy izay. Dia nitafy nofo sy rà tahaka antsika izy mba hahatonga antsika afaka mifankazatra aminy. Ary ny tanjon'Andriamanitra dia izao hoe ananantsika fiadanana. Ny ananantsika fiadanana tsy ny amin'ny ho avy ihany fa hatramin'izao fiainantsika izao, satria namankaiza namankaiza ilay Andriamanitra izay mpiantoka sy mpikarakara ny fiainantsika no nampanantena fa omeny fiadanantsika. Ary le tapany farany teo resany hoe izany no ahatongavany soa ho aminao. Te hanao zava-tsoa ho amin'ny fiainanao Andriamanitra. Te hanao zava-tsoa eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Ka noho izany mahireza, aza mitanondrika ny amin'ny ady atrehantsika, ny amin'ny tsy fananana sakafo hohanina, aza mitanondrika ny amin'ny ady atrehantsika, ny amin'ny aretina efa mandritra ny eo am-pelantanana, aza mitanondrika ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana, aza mitanondrika ny amin'ny fahafatesana izay hita atsero. Fa Andriamanitra te hifankazatra aminao ary tian'Andriamanitra ianao tsy salasala aminy, fa te hifankazatra aminy satria te hitondra fiadanana aminao Andriamanitra manomboka amin'izao fiainana izao ary indrindra fa ny amin'ny fiainana ho avy. Andriamanitra mbola misitranao izay satria fitiavana ianao ary nasehonao fa ireo ady sarotra rehetra atrehanay eto amin'ity fiainana ity dia vonina hitondra an'izany adinay izany ianao, vonina niara-hiady aminay ianao ka tonga anay hivoaka mpandresy. Nampananteny ianao Andriamanitra fa rehefa afaka mifankazatra aminao izahay dia hanam-piadanana tsy ny amin'izao fiainana izao ihany fa ny amin'ny fiainanay ho avy ihany koa. Ary ireo zava-tsoa rehetra izay mety tsy hanananay ny amin'izao fiainana izao dia efa nampanantena an'izany ianao fa azo zava-tsoa avy aminao izay. Ka dia ampio izay Tompo mba hifankazatra aminao mandrakariva ary afaka hametraka ny adinay eo am-pelantanana fa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.